ny toivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Amin'ny fifaliana no hiarabananao manaraka an'izao fandarana manokana izao. Fantatrao ve fa mamatonalina izao? Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao raha avako. Amin'ny tian'ity dia te hampisaintsainanao ny amin'ny zavatra iainantsika. Nga moa dia misy hotenenina betsaka fa samy araha mahita ny fahasahiranana tena manery ny fiarahamonina misy atsika. Efa sahirana ihany teo aloha fa tsy hoe memivaly izy fa metahaka ny miamitombo ny fahasahiranana. Raha jerena dia toa miamaizina ohatrany te hisaringotra te ho sarangotina azy dia te hiantso vonjy nefa arakaraka ny anaovana an'izany toa vao maika mampiletika ao anaty maizina kokoa. Samy miara-miaikintsika fa ao anatina mamatonalina nge zao hoe fantatrao moa dikan'izany mamatonalina izany misasakalim-be zany efa le tena maizina be iny mihitsy ao anatin'izany te hiantsoantso ny any anatintsika any te hiantsoantso te hiteny hoe iza ny azo atsoina mpitondro ory nivady eo sa dada sineny eo sa Andriamanitra iza ny afaka mamonjy atao anatin'ity aizany ity. Aiza inona nitsapaiko nitsapaitsy atao vao maika midona amin'ny tian'ity te hamaly anao ny tenin'Andriamanitra. Andao aloha hivavaka tsika dia ho raisitsika izay tenin'Andriamanitra izay. Andriamanitra rainay misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy izay satria fantatray fa tena tombo lehibe ho anay fahasoavana ngeza be avy aminao ny ahafahanay miombona ao anatin'izao fandaharana fo izao, ahafahanay miaino anao, ahafahanay mandray hery avy aminao, ahafahanay manitsa ny fijerinay ho tahaka ny fijerinao. Milanao izay Andriamanitra hiasa ty anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mitenena aminay tahaka ny fataonao Andriamanitra ny favona iaino anao zahay ary ty fona ity amboary tompo ho tany tsara dia amoa avy zato eny amin'ny fiainanay izany teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay ny vavaka. Amen. Misy teny efa fantatrao fa averintsika aminao amin'ny tian'ity hiaraka iaintsika Mateo 5:7-7 ka hatramin'ny 9:12 izao ny favaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ianareo ny fanasin'ny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatsy inona indray no asira azy tsy misy hery anaovana na inona intsony izy fa ariana ny velany ka ho hitsahan'ny olona. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina nge izay tanàna miorina eo tapitendrombohitra ary koa tsy misy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hitany asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Izay ny tenin'Andriamanitra manambara amintsika hoe fa iza moa tsika inona ny antom-pisitsika eto ambonin'ity tany ity fa maninontsika sianao no nofidian'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakana. Ny tenin'Andriamanitra teo dia manambara amintsika hoe isika no sira miaro amin'ny fahalovana fa tsy izay ihany fa manome tsiro no manodidina atsika. Itsika sianao no hazavana natao hanazava ny fiarahamonina misy atsika. Jereo ange raha afaka ny fitaka ataon'ny fahavalontsika ny satana fahavalontsika tena mamitaka atsika mihitsy. Jereo fa motsy tsika sianao indray fe no mifendrofendro tsika sianao indray no mitaraina fa maheno fijaliana ao anatina aizina totsika indray no mikikika hoe ay maizina be izy zany. Izao ny zavatra tiako ampieritrretana anao amin'ny tian'ity fantatrao moa fa zany aizina izany nge tsy misy efa ny sainana izany ve ianao tsy misy ange ny aizina ça n'existe pas tsy misy ny aizina dia tahaka ny atsika tsy misy hoe mangatsika zany tsy misy fa ny atsika zao dia ny tsify sy ny hafanana esorina ny hafanana dia lasa mangatsika sisa ny tavela eo tena toy izany mihitsy. Ny aizina tsy hoe misy fa rehefa tsy misy ny mazava dia tonga ny aizina
asa raha azonao atsara zany zavatra azavaiko aminao zany tsy misy nininona raha ny hena ohatra zao ny resantsika le hena andrahonao hohaninao iny ny hena nge raha avako tsy misy zavatra ao anatin'ny tenany dia hoe afaka miaro azy amin'izao fotsiny amin'ny fahalovany raha avelanao amin'izao fotsiny hena na tianao na tsy tianao avelao amin'izao fotsiny izy fotoana fotsiny ny andrasana fa izy fofona mahavarianao ao tranonareo rehefa avy eo fa oloa izy fa rehefa asianao sira ny hena dia antony kely ange fa lasa kitoza tsara be ilay izy rehefa avy eo satria ilay sira ao anatiny miaro amin'ny fahalovana fitahany satantsika ametraka ny tokontsika ametraka ny fanantenantsika amina zavatra eny ivelany amin'ny olona amin'ny vola amin'ny mpitondra tsy tia ny mantsitsika hoe ho lasa tonga saina raha vo fantatra hoe ay ve ianao ty rehefa ianao ny tsy mazava dia kay izay ny mahatonga ny maizina manodidina raha vo fantatra ao zay raha fantatra hoe rehefa mahatsatsoka ianao a dia zay ny mahalohany io ao an-tranonareo io ianao zany hatramin'izay dia variana sy lozanao miteny hoe tena izy ataony zao ny efa nytanysainao le vadinao io mihitsy ny tena problema mahatonga ny tokantranonareo io tsy mandeha dia le zanakao iny dia le mpampiasanareo dia ok'izay zay fandroany tena ny tenin'andriamanitra amintsika hoe aitsika itsika nge ny fahazavana rehefa nandray an' jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao jesosy lay antsoina hoe fahazavan'izao tontolo izao ary dia mahavariana fa ataony tahaka izay mihitsy koa tsika atao anatin'ity Matthieu 5:5 ambarany hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao ianao ange no andrasana ny metsiro an'io fa tsy ianao indray no iandro hoe rovina ary voanao an'izao zao aminaty olona ity ianao no andrasana impirimpiritsika sy ianao no manafina n'le jirotsika tsy hay na menatra na tena sarony aiziny afenitsika any ambany fandriana sy any ambany latabatra rehetra saromantsika le maha kristianina tsika nefa zay no ilainy firenena zay no ilainy fiarahamonina misy atsika sy ianao io mila ny mazava ary ianao zay mazava zay rehefa nandray an' jesosy ianao aza vela tsisy heriny ary ny fisinao ao anatin'ny fiarahamonina misy anao io aza vela tsisy heriny ka lasa tao hitsakitsahan'ny olona fotsiny impiry ny kristianina ny tao tahaka an'izany ao amin'ny fiarahamonina oka izay ampy izay fa zao hitsangantsika sy ianao dia hiteny hoe zaho manomboka izao hoe noko hoe za aloha ny fiainako henoko fa matsiro satria akatsiro mpiainana avy any amin'andriamanitra isan'andro hinana an' jesosy lay nofonay ty tenin'andriamanitra ity zay ilay jesosy teny tonga nofo hoaniko isan'andro dia matsiro ny fiainako dia ampatsiro ny manodidina aka fanampytsika sy ianao fa tsy ho avelantsika intsony hoe tsy misy tsiro ny fiainantsika ary tsy haheny tsiro ny manodidina antsika naiza misy anao any anaty busy eny an-dalana eny an-tsena ao an-trano any am-piangonana ndao arehatra ny tsiro asehoy eo amin'ny fiainanao ny vokatra ny fanamasina ahitany olona mifanerasera aminao hoe kay matsiro kay le andriamanitra ao dia tonga ny olona hoe hiteny hoe za koa mba handeha hanompo ny andriamanitra ao dao hivavaka tsika hoe tsika amin'ny tompo zany hiaiky eo anatrehan'ny tompontsika fa fotoana lava tamin'ny fiainantsika rangaha no natsatso isika no nanafina nyjirontsika tany ambany fandriana rehetra tanytsika fa hijorontsika zao ianao zany dia za andriamanitra mitian'io zahay miara mifona aminao eto anatrehanao eto mifona aminao zay andriamanitra fa himbetsaka amin'ny fiainanay no tsy tadidinay akory kay zay kay le tsiro mampatsiro ny fiainany manodidina kay zay le mahatonga ny fiainany fiarahamonina tsy oloa dia lozanay menimenina fotsiny amin'ny zava-misy adininay ny andraikitray anytian'io ity raisinay zay mahasiranay zay misaotra jesosy fa ianao efa niasa taty anatinay nanomeny fahazavana ianinao mihitsy ilay fahazavana avelanay ianao zao hiasa hipetraka eo amin'ny fitoeranjiro tsara ametrahanao anay zahay dia afaka hazavan'izay rehetra misy anay naiza tonononay amin'ny anaranao jesosy sany vavaka izany amen koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro
hiaviany tombotrano na ho ariva na ho mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina. Marika toko fa 3 ambin'ny folo 5 fa 5 amin'ny telopolo.